Fa notanterahana omaly tetsy amin'ny fiangonana MTM Tabernakely sotro fifaliana ny fitaopavahana nanamarinana ihany koa ny iray volan'ny taranaka teo anivon'izany fiangonana izany. Taranaka fitahiana ho an'ny olona rehetra, io kosa ny loha hevitra niraisana tamin'ity taona ity. Saotra ny tompo lehibe ry havana malala amin'ny tompo fa amin'ny farana androany ny iray volan'ny Tabernakely fifaliana MTM sotro iray volan'ny taranaka izay ahafahana manome voninahitra an'Andriamanitra iarahana miompo-po amampanahy ifankatiavana amin'ny tompo ihany koa ary amorina ireo taranaka rehetra manerana ny Madagasikara mba hidera sy hanome voninahitra ny tompo. Dia misaotra ny tompo satria izy no nitahirina nandritran'izay iray volana izay nahafahana nankalaza ihany koa anatin'izany ny fahadimapolo taona ny fiangonana eto amin'ny MTM Tabernakely fifaliana Isotry. Dia androany no famaranana ary fety lehibe iarahana mivavaka, iarahana midera an'Andriamanitra, miombona ampanahy amin'ny fanaovana fanatitra ho an'ny taranaka sy ny vokatra ho an'ny taranaka ihany koa, ary dia iraisan'ny rehetra ihany koa fotena fanahy miaraka amin'ny tompo ao anatin'izao iray volan'ny taranaka izao. Dia misaotra ny tompo lehibe satria programma anankiray ao anatin'ny fankalazana fahadimapolo taona izao ahafahana ihany koa mamory vola anatanterahana ny fividianana ny sonorisation vaovao ary koa ny fanoloana ny W ho vaovao eto anivon'ny fiangonana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ao aorianan'izao dia ny fankalazana ny fetin'ny krismasy moa izay isy programma maro ho tanterahana manomboka amin'ny faharoa amby roapolo, fahatelo amby roapolo, efatra amby roapolo ary farana amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana desambra ho avy izao izany krismasy eto amin'ny MTM Tabernakely fifaliana Isotry izany. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary ho an'ny taranaka Tabernakely fifaliana rehetra ny fiadanan'i Kristy.